mandritry ty herinandro ty ny anarahanao eto amin'ny Radio Plus. Ny ampita ranomasina, tantara nosoratany Ventsiny Voary. Ireo nanome aina ny tantara Iazarandry Ramsetatanda miaraka amin'ny Jetidia Rason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nana Totoza, Iazarandry. Andro 15 farany. Sambany akia mba nandeha taty amin'ny toeram-piasandriko. Zany? Sao dia mba tsy azo idiran'olo kafa aloha aty e. Zay indrindra iso le fahasarotan-kenatra. Mba elao amin'izay ho io enatra io fa olo efa hanana doktora veky. Ka ohatrano mijerijery be ana daholo angeka ireo tovolahy eo e. Taramindry izy zaiko. Aiza koa fa hony tokoa aky e. Mba aiza ihany izay fofombadindry ity e. Aiza le teratany Alemanina irairay-ndry amiko foana. Anky izy ihany any Madagasikara any. Impossible. Inona kina ataony any Madagasikara? Ohatra tsika sindrimano fianarana aty Paris anky Ay varé. Dia isa ho aza ny mpamily ministra ny raha mbahiny frantsay voan'ny accident zany e. Toa hoe teratany malagasy ony. Efa mivoaka ny hôpitaly izy fa ty hoe nitohizana fitsaboana azy. Andeha hamangy azy mihitsy isika izao. Mampalahelo aky izaniko. Ino mba tia hitan'izany teratany malagasy mitovy amintsika izany fa aoriana anika izao mahazo mivady amanjanak'izany andeha ho any tokoa tsika e. Faiza tokoa le tovolahy miaraka amindry amin'ny photo de profil io e. Atao tsy mahitindry makany an-trano akory. Any aky izy ihany any Madagasikara mitovy amin'ny endriko. Ay. Efa tika ny efitra misy marary Tarito aky fa andriny ny tompotrano io e. Masoko ve mandroro fa to fa misy inona aky Maefa? Kolona. Maefa malalako. Andry? Fa onza zava-mitrango izao? Fity? Kolona? Maefa? Oay, vonjeo fity va safotra ry kolona? Fity fa manindry e. Fity ao mbako seho aloha izy ry kolona. Fity Allô, kopakopahana amin'ity fa izay mba mangatsitsika. Kolona. Menatra anao sy ny fifankatiavantsika. Ka tsy misy azoko mihitsy ny izy tianao ambara ry Maefa e. Menatra amin'inona ianao e? Tena mbola tianao ary kolona. Dia izay ny antony nitadiavako anao taty Paris. Asa koa aza nge mbola tianao ry Maefa e. Zany? Efa tonga nitady anao tany Madagasikara. Saingy ny alamainy e. Laza ny eskapirainao fa miasa amin'ny majanga ianao. Voatetiko daholo orinasa sonoa teo an-tampon-tanàna nefa indrisy nanontanianao aza tsy hitako akory. Zay, aloha izy aloha angatsisika eo e. Ohatry ny efa mahatsara saina izy zany. Fa za ngery kolona ny fiarahan'ny papa mba tsy ilaza amin'iza nanohizako ny fianarako taty e. Any majanga ny adresy nasaiko nomena ho an'izay mitady mbola mafana tompoko ny fitiavana anao ry kolona. Izany marina rehetra. Fity? Tsy vanina ianao ry Maefa. Tsy vanina. Sa manimba ny fiainako. Potika ankehitriny. Lava mitsirara amin'ny tany. Azavao aminazy ho zava-mitrango izao ry Maefa fa manjavozavo amiko andraso aloha e. Tindry azava. Maefa niaraka tamiko akeka nanimba ny fiainako ry kolona. Nampitondra voka ary rehefa nitoejaza dia nisarahany satria vita ny sitrapony. Maefa, ty vitanao ve nanimba ny fiainandra vaviko? Tsy napoiziko.
Tia aiza zao le zaza? Aiza le zaza tao kibondry? Efa nasoroko akia. Manina tsara? Nasoroko satria tsy te hitondra mafy aty ampitan-dranomasina tia. Tena mono olona zany ry. Ka menatra ny toa akia. Zaza ve no meko valibabena ho azy? Nefa dia heliko eo anatrehan'Andriamanitra zany. Fa naondry tsy nanazavany izany tamiko e. Ay, tena mahefa tokoa tovolahy amin'ny photo de profil ndry io. Ka tsy napoiziko eo olo tindriky izy a. Mifona akia fa tsy vidiny ho ahy. Mamela ndry ahy e. Mahefa daholo ny antony izao olana izao. Tsy mba ny fianarana ny ampitan-dranomasina fa hanimba zanak'olona. Diplôma fanimbana fitiavana nalaina aty a Paris. Kolona. Inona e? Mifona aminareo miravavy ahy. Hitady anao tokoa ny tena nalehako taty a Paris, Kolona. Ay, fitiravanao no tojoako. Tiako tohizany ireny fitiavantsika teny Ankatso ireny, Kolona. Tsiry mahefa. Mbola misafiritaka be ny lohako. Tototry ny olana. Avelo aloha ka saina ka. Kolona. Tsy misy fahasoavana sy ty lesa mahefa teo amin'ny fiainany lahatra amin'izay a. Zao vao tena hoe voaray amin'ny mpiasan'ny serasera eto amin'ny androm-panjakana eto Fransa la. Atakako any amin'izay raha nga ty familiana amin'ny fiara-minisitry ny rahamba iny ty a. Aiza ve dia ho mpamily fiaran'olona foana ny atao aty. Anjara anay indray zao no manakara mampamily. Ary aleo hiomana amin'izay aloha monjo ny seza fiandrianana. Fa maninona tokoa moa tsy tany Madagasikara no nanaovako an'izao asa zao. Raha tsy ny ampita ranomasina tokoa zany lary mahefa tsy tonga tamin'izao toeran'izao. Andrika itony janona sahady. Mbola betsaka angira zava-pisotro ireo e. Aok'izay kika. Sady mavesatra be daholo izy zany. Ka andry somary misy aretim-po io zao tokony hisotro jus mangatsiatsika mihitsy. Avy indray ndry sy mivazivazy ndry a. Zay kim mafitiafitia. Mivazivaziny. Afahoany tokoa e. Nanahoana le asa andresandry tamiko iny. Fa vonitsany eto Paris indray ngandry. Tapa-kevitra indray akika. Mifianarako raha teo enim-bolana sisa dia ho vita. Présentation de thèse de doctorat sisa mandrasana. Aika izany hafaliako e. Vita ihany fianarandry. Eny akiko. Ny ahy kosa nefa mbola amin'ny herintaona. Isi io indray le malahelo. Miasitra kely akifa vita ndry io a. Inona fotsiny ary ny atao aty ampita aty e. Ka lasa loka iny indry a. Andrasoko izay a. Raha azo atao. Tena faly be zao maman fa navita fianarana ny zanatra vaviny a. Indringa ka tena natahora maman mihitsy amin'indry somary madiditra e. Zay ki maditra fa mahay mitsinjony ho avy a. Ano ay ilaina ihany miditra. Ye, fa amin'ilay tsy mahafaty. Fa avadiko kely kiny resaka. Ahoana ki? Nanahoana tokoa kiny toyana fifankatiavanareo sy mahefa. Fitia. Tena sitraka mifondry tokoa ve fiarahanay sy mahefa e? Mitsotra anareo akiza. Maorina tokatrano sambatra. Zany misotra kia. Eno a dia tonga vasoa ny andro malaza. Dia ahoana amin'izay ho any toy an'ilay resaka asa teoko. Le asa saika ataondry? Efa nisy nanao any aky e. Atao hoe teratany malagasy no nanao azoko. Fa mahita asa ataondry hafa e. Tsara kosa kizany raha teratany malagasy mitovy amintsika no nanao azy a. Mba zarazarana koa aneny fa nomeza-pahasoavany. Ie. Tsy aleo eky mody amin'izay a. Efa mandroso hariva mantsy ny andro. Efa voaloha daholo moa vidin'ireto zava-pisotro reto. Efa nateriko daholo akia. Oay, tena mahefa ty miantso anaty. Inona indray ary ny antsony iny amin'izao andro hariva be izao. Raiso akia hono malalandry a. Efa raisiko kia. Allô? Allô? Voaray ho mpiasa amin'ny serasera iraisam-pirenena? Mahefa veka izany? Andraizany hafaliko. Ie, izy indrindra kia.
Zahako nge tena fary. Ndry le malalaka fahiny tafita ranomasina tokoa ke izy marinako. Ie. Atao vaingana kindra rahanareo ndray efa piasan-draraham-bahiny moa ndray koa zany zao efa piasan'ny serasera. Itsanga leto Paris Tsoela ihany ny bulletin raha zao no mitoko. Dia le fitiavan'ny kolona sy mahefa. Ohatrany tsy androko intsony atongavana any Madagasikara ilazako amin'ny papa an'ireto surprise be dia be reto. Mary azy ny aisikoloana zao atao any Paris. Miasako ao amin'ny serasera iraisam-pirenena. Raha azoko atao mibaiko an'ity mpamily ity hoe alefa somafimafy ity fiaramanidiny ity dia mibaiko koa avy hatrany mihitsy. Soa ihany fa tsy mpamily fiaramanidiny alary mahay vavaharatsy zany. Ora vitsy ihany dia tongako tany Madagasikara ity. Mbola tsy tazatazana ihany koa ve le hivato e. Ka eto ary ty resakse kilalao lisa mihitsy mantsy ty mody matetitetika ty Madagasikara ty voasambany kosa ngiary papa tamin'ity nody. Eto koa moa kolona le vao nandalo teto aingana iny vao hery taona zay. Fa misy taratasy zay le tsy napetrany ao ho any lahy ngamba. Ay. Aleo aloha jereko vetivety. Teto moa lay izy napetrako. Ary naka izy. Ohatry tena very ve? Fa baraka amin'ny mahefa zanako. Fa aiza le izy ry papa? Tena very letsy tsy haina tato an-trano na tany ampiasana. Avy alao any zany e. Mikasika ny fiarahana sikoloana mihitsy nke zao na tonga avaka eto Madagasikara e. Ilaza inona indray se? Ka ilaza an'le surprise efa nampanantenaiko amin'ny papako. Sahady very izy. Motsy ny lazy se fa mbola hiverina no fianaransy any Paris. Ka ahoana? Motsy doktora anseny surprise ho lazainy se sa ino? Doktora ampitiavana. Ohatry anga misy zava-pampianarana mikasika an'izany fitiavana zany any Paris mahefa. Docteur Lovre papa. Mba vazivazy nia zany e. Fa ahoana? Fa papa ve mba efa nianatra tany Alemaina dia tsy ahalala an'izany koa e. Niany doktora akory papa dia mariazy naisykoloana ao atao any Paris. Fa manany avy sisa tena marina zany e. Tsy mivazivazy ary papa. Ilaza amin'ny papa sy rabako reny kolona no naleko taty Madagasikara. Dia ahoana ny fianarantsy? Dia ho faly koa ve rabako raha mare an'izany? Motsy manimba no avinjanany se. Doctorat en sciences politiques angeo nofinofiny rabako amin'ny zanany vavy iny. Tsy laiko tsony zany fianarana zany papa. Efa piasany serasera iraisam-pirenena. Efa navita building ray ao Paris ary. Mahefa. Zakako nakaty Madagasikara le fiara dia najaniko any koa. Fa inona daholo zany fahasoavana lazainy se zany e. So dia mba manofinofo fotsiny ary se ty. Aleo asehoko amin'ny papa mihitsy reto sary reto e. Zao ty zao le building dia reo ny fiara. Zao kosa ny fankatiavana isikoloana. Tena ny ampita ranomasina tokoa se. Nitondra fivoarana teo amin'ny fiainany se ny fiampitany se ranomasina. Ary izy io tovovavy miara-maka sary aminareo sikoloana io. Fitiry papa. Zanatra vavin-drabako io. Zany eny raha vaviny kolona moa zany ny tena marina e. Rehefa vita ny marazana isikoloana dia ny apitsony ihany koa ny anaovana ny présentation an'ny thèse ny doctorat any. Tena fahasoavany zany ny ampita ranomasina tokoa nareo ko. Zay afalin-drabako raha mare an'izany. Ka zao dia zao ihany ary papa dia andeha ho any e. Aleo tsika mianaka ny miaraka makany. Fa nga papa tsy hanao émission indray androany ka. Tsy anjaran'ny papa koa zany manolotra vaovao androany. Mbola amin'ny 12 oratoandro leto zany andao aloha hiaraka ho any ka.
Ahay tokoa miara-manoditra vaovao ao zaiko. Ka ho ambiance be zany ny émission ataon'ny Papa sy Rabako. Hafa letsiny raha tokantrano dia hafa ny asa. Aza vao tsara hoe Ragaby, anatsafa amin'ny tsy fankataova konferankilona sy maheva ve natondianareo aty e? Motsy hoe niasa tamin'ny Mahajanga ny zanakao. Zao ndraika hoe amita fianarana tamin'ny Paris dia miaraka amin'ny kilona zanako. Manahirana ianao ka. Aleo izy mihitsy ny anazava azy. Aory maheva. Zay marina ry neny. Ary zaza tsy na hoe neny fa mbola tsy vinantoko ianao Azafady ary. Atseriana atsy ianao dia tsy maintsy ho atsokony eny ihany. Ny tena marina dia nafenina sy Papa taminao no nandehanako nitady ny kolona tany Paris. Any ka tetika entina natanteraka an'izao no antony nilazana fa niasa tany Mahajanga. Eto ampanomanana ny raharaham-panambadiana sy kolona zao. Ka nilaza aminao fa ho atao any Paris mariazinay. Zay natongavanay aty. Heninao tsara zay. Ka ahoana? Mino amin'izay ve ianao raha matora bako? Eny efizay moa ny hevitrareo akisika dia mitsodrano anareo vita izay mariazinareo zay. Fa ny zavatra angatahako dia zao. Menonao ary neny? Navita soma tsara aza ny mariazinareo sy kolona dia aleo izy amita ny doktorany ihany. Zay raha teo nandefasako azy epita ranomasina. Toy ny zava-poana niezaka ataonay ray aman-dreny raha toa ka tsy mahatozo an'izany izy. Henony se tsara zany ry maheva. Kiana rery neny ny zava-dehibe amiko dia nitsodrano omenao anay. Indrindra fa ny fanomezanao alalana na ifankaty. Faly ankehitriny satria ny mpita ranomasina maro aza ny fankatiavanay dia tsy safotra nonja mahery vaika. Ho azavaiko aminao ny antony nanakanako ny fifankatsiavanareo arina mariazy. Fa ny voalohany dia tiako havita ny thèse de doctorat en sciences politiques kolona zanako. Ay, dia ho ataony neny surprise zany ny antony ambiny. Tahaka ny surprise nataony se tamika ihany io e. Na areo mianaka koa reto dia be vazivazy ka. Ka zay moa mampianaka ary neny Tsy androko tsony ny katonany mariazinay sy Maheva Rapitso. Andro iray toa za teo amin'ny fiainako tokoa io. Tafita ranomasina tokoa fitiavanay sy Maheva na dia nitety onja maro aza. Tsapako faly ery maman. Faly toa izany koa indray Maheva. Sambany teo amin'ny fianakaviana no nisy mariazy atao aty à Paris. Ary ny fiainako tiavany vity kosa mba hanao ahoana. Sambatra iray kolona sy Maheva mifampitatana eny ambony alitara. Tojo amin'ny mariazy tokoa moa izy reto. Roviana kosa ny andriry fity. Na nenina mafiarangana ny mbavadina tamin'ireo teratany frantsay sy portugais ka. Raha mba nitezay kosa ny zanakay sy Maheva dia nanatrika amin'ny mariazin'izy kolona. Fity? Dada Maheva? Fa inona ny mampanjonitra andry e? Andro ray to zato ngy androany. Miasa saina kely fotsiny dada Maheva. Zany. Mieritreritra n'ity présentation na thèse de doctorat ataoko Rapitso ty mariazin-draha vavy aloha hatrehany. Rapitso zay miara-manotrina amin'ny présentation na thèse de doctorat andry. Raha loatra fa tsy ahita toy izao tsony. Marina tokoa zany. Za kosa manantena fa mbola hita mariazy makotrika noho izao aty à Paris. Hay tokoa moa. Mariazy ny fitisy le mbola tsy fantatra. Mety efa any ihany izy fa mbola tsy mifaneny zay ry dada Maheva.
Izay vao nahita andrenintsika nandritra nyity mariazy ity ry ty. Miasa saina amin'ny zavatra ao ataon'ny rapitsony izy. Mandainga io ry ny toa. Raha nareo mianakireo vinanjo sy rafozana dia ady foana angambany. Ie, raha zaho mihitsy aloha vinanjony io ry ny toa dia nataoko tsy mahate mihitsy io anatrehako. So ihany ry fa tsy kilona zaniko. Efa saika kilona ihanyko. Andao raha bazo roa aza loza nareo mianaka amin'ny fampisangy eo fotsiny. Dada amin'ny maefa ihany moa be vazovazo eoko. Hoe tsy mba fary mahita amin'ny fitifenitsika toy izao. Ny fahaizany mamela heloka sy mamindra fony tena mahafaly akia. Izy ny samba mitondra ny fifankatiavantsika ny ampita ranomasina. Kilona sy maefa? Arabaina nareo kely fa nahorina tokantrano. Engany reto mba tokantrano lavitry ny adiady dia mambin'ny sosiny tsara dia tonga baso kilona kely faroa. Misaotra kia dia manarako ny dianay. Sy ho ela kia fa maefa manina ho elany sy miteny mihitsy. Feno dia feno ny foko ry fitia. Feno ny hafaliako ka tsy hitako tsony izay teninina. Mandainga kio fa inona indray? Mbola tsy antony kimpizona ataondro teo amin'ny takolandro fa ampio amin'ny molony. Ndriky aza manao izay mahamenatra eo ka. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Ny ampita ranomasina. Tantara nosoratany Ventsony Voary. Ireo nanome aina ny tantara. Iazarandry Ramsetatanta miaraka amin'ny Jetidia Rason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nandray feo Yandra Manantsoa.